ny tanany Jesosy. Izay ilay zanam-pandaharana izay iarahanao amin'ity herinandro ity ao anatin'ilay hoe mitondra hery. Ny faniriana sy ny vavaka ataonay mandrakariva ny tokantranonao ny manjakan'ny fiadanana. Ka ilay tanan'i Kristy mitondra fitahiana, ilay tanan'i Kristy mitondra famelan-keloka no hitoetra ao amin'ny tokantranonao. Ka na aiza alenao dia ho tsapanao ny fanatriany. Ivavaka isika. Ray malalao ankehitriny izay raha hiaraka indray hamaky ny teninao, hisitona lesona avy amin'izany, aoka Tompo hanome anay ny fanahy ny fifantohana ianao, ka ny sainay, ny fonay te vonona nandray ny fitahiana sy ambaran'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tanan'i Jesosy. Ao amin'ny Mateo fa 7:10 indray no andeha hisintomantsika lesona amin'ity anio ity. Ka manomboka eo amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 9:30. Mateo 7:20 ka ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 9:30. Toy ny mazatra dia tsy hovakitsika izany andininy izany, fa ndeha ho tantaraintsika satria mino fa maro amintsika koa no efa malala io tantara io, ary manasanao ampitiavanao amin'ny fotoana izay hahafahanao dia mba hamaky izany any amin'ny toerana izay misy anao tsiraray avy. Mateo 7:20 ka ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 9:30. Reraka ny mpianatra. Ary indro fa naka sambo kely izy ireo ary nitoetra teny ambonin'ny zany ranomasina izany. Ary izy eo amin'ny andininy fa 7:20 sy ny 5:20 amin'ara Kristy manao hoe: ary efa mbity eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, tena topatopa ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fa 4 amin'ny alina dia nakeny am-pianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe: matotoy io, dia niantso izy noho ny tahotra. Rehefa nakaina zany ny mpianatra dia indro fa niseho na nipotra teo amin'izy ireo Jesosy. Izao anefa rehefa nahita n'ilay zavatra fotsifotsy, ilay Kristy fa tsy fantany fa zavatra fotsifotsy dia zao ny tahotra no tao aminy, ary niantsoantso izy ireo izy noho ny tahotra. Ary ny tantara dia milaza fa rehefa nahita ny tahotra izy ireo Jesosy dia io Kristy manao hoe: aza matahotra matoky fa izao ihany. Ary rehefa naheno izy ireo le feo sy le teny dia hoe: Jesosy io. Dia io Petera manao hoe: Jesosy io, raha ianao io, avelao aho hoeny aminao. Ary ny mahafinaritra amin'ny Kristy, na iza ny maniry te hanantona azy, ny valiteniny dia hoe: avia manatona. Raha mpanota no manatona azy, avia raha ifandahatra isika ozy. Fa na dia mena tahaka ny jaka azy amin'ny fahotanao dia ho fitsiko tahaka ny ra-panala. Ary eto Petera raha maniry ny hanantona an'i Kristy dia hoy izy manao hoe: manatona. Alefa sary an-tsaina zany hoe eo ambonin'ny sambo kely, Kristy ery amin'ny tsy lavitra eo mipotra eo amin'izy ireo. Miteny Petera manao hoe: Jesosy eo, avelao aho hanantona anao. Mamaly izy manao hoe: mandehana, manatona, tongava aty. Raha tao amin'ny teny tsotra, miala avy tao anatin'ny sambo kely i Petera, miakatra midina eo amin'ilay rano, dia fantatsika tsara fa mifamakafakana ny Baiboly dia milaza fa nandeha tahaka ny eny ambonin'ny tany i Petera. Ary efa navita metatra maromaro izy dia nierika nijery taty amin'ny sambo kely misy an'ireo mpianatra namany. Ary rehefa nierika izy ozy dia nahita ny alon'ny rano mila hanafotra azy. Ary rehefa hitodika indray izy hoeny amin'ny Kristy dia nisy alon'ny rano koa eo aloha mila hanafotra azy, ka dia indro fa niletika i Petera. Manoloana izany indrindra nefa, ny mahafinaritra amin'ny Jesosy dia tsy faly izy ny amin'ny fileteantsika, tsy maneso izy ny amin'ny toerana misy antsika. Fa eo amin'ny andininy fa 1:30 dia ho nambaran'ny teny Kristy manao hoe:
ary naniditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe rakely finoana nahoana no nianahana ianao. Satria rehefa ila iletiky Petera dia niantso vonjy manao hoe vonjeo ao tompo, vonjeo ao tompo eo amin'ny 9:30. Tsy fantatra aloha hoe inona ny antony nierehany Petera. Mety teteny amin'ny mpianatra angamba izy hoe jereonareo fa mandeha ambony rano, na mety te haneo ny apetera azy izy aneo amin'ireo manodidina azy manao jerevo no fasahiako anatona any Kristy. Fa rehefa niala teo amin'i Jesosy ny fifantohany dia alon-drano no mila anavitra azy. Ary na manahoana ny fiainana lalovantsika andavanandro amin'izao fotoana izao, rehefa miala eo amin'i Kristy ny fifantohantsika dia toa feno zavatsarotra, toa feno olana, toa feno krizy, toa feno fisedrana, toa feno fitsapana. Ary matetika isika izao sy anao rehefa tratrana izany dia miantso vonjy mety any amin'ny namana, miantso vonjy any amin'ny ray aman-dreny, miantso vonjy any amin'ny mpiara-miasa, miantso vonjy any amin'izay heverintsika ho manana ny vahaolana. Fa rehefa niantso vonjy Petera manao hoe Tompo, vonjeo ao, dia nanindritra ny tanany Jesosy. Ary rehefa nanindritra ny tanany izy ka nandray izany i Petera dia ny tantara milaza fa Kristy no nitondra azy indray mandeha tahaka ny eo ambonin'ny tany maina ka nitondra azy niverina hoeny amin'ilay sambo kely. Satria ny tanany Jesosy ry havana dia tanana feno hery. Tsy fantatro ny fiainanao anio, tsy fantatro ny fitsapana lalovanao, tsy fantatro ny zavatsarotra na ny fanandramana iainanao ankehitriny. Fa ny tenin'Andriamanitra anio dia milaza amiko sy aminao fa na manahoana ny lalam-piainanao androany hoeto eo amin'i Kristy izany, fa ny tanany dia feno hery. Ka na mila andifotra anao tahaka ny alon-drano aza ny olam-piainana, rehefa Kristy no mandray ny tananao ary anao mamihana ny tanan'i Kristy, ny tanan'i Kristy dia tanana mitondra hery. Vonina izy ny amihana antsika ary tantana antsika indray miala amin'izany alon-drano izany ka hitondra ny fiainantsika eo amin'ny toerana azo antoka indrindra. Satria ny tanan'i Jesosy dia tanana feno fitahiana. Ny tanan'i Jesosy tanana mpamela heloka, ary ny tanan'i Jesosy dia tanana mitondra hery. Koina ny manakana antsika tsy hametraka ny momba antsika eo am-pelantanana. Atoky azy hiteny manao hoe Jesosy io tsy mahavita na inona aho raha miala eo aminao. Ino raiso ny momba, satria ny tananao dia tanana feno hery. Ary raha afaka namonjy any Petera izy tamin'ny alon-drano, tsy misy antony koa tsy ahafahany mamonjy anao amin'ny alon-ranom-piainanao ankehitriny raha mino ianao, satria ny tanany dia feno hery. Raiso ary ny tanany fa hitondra fitahiana, hitondra famelan-keloka ary hitondra hery ho an'ny tokantranonao, ho an'ny isam-batan'olona. Amen. Ivavaka isika. Raha eo aokane izany tananao izany no hitsotra eo amin'ny fiainanay, ka ny fitsapana izay lalovanay amin'izao fotoana izao, ny zavatsarotra, ireo olana izay iainanay, ianao kosa ny anafihery anay, hitantana anay, amihana anay, ka ho tonga ho mpandresy tahaka anao ihany koa izay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.